Kafaliana tompoklasy tompokavy ny itsidianay tokatranareo amin'izao alina izao anatriantsika ny fampalalao vaovao izay nisongadina nandritra ity tontolo androany ity. Andao aloha mialoha izany ho arahantsika ireo lohateny vaovao. Nitaky ny anomezana fiara 4x4 ho an'ny solombavambahoaka sy ny ampidirana izany ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana 1 izay olanina eny amin'ny anteny meram-pirenena ny solombavambahoaka n'Antsohi Remy Androany. Nolanin'ny solombavambahoaka vetrany ihany koa ny fampidirana amin'izao fotoam-pivoriana izao ny tolo-dalàna mikasika ny fisotrononoan'ny député izay natolotry ny solombavambahoaka hatrany. Mpizahan-tany avy amina firenena folo izay voasokajy ao anatin'ny lisitra mena no tsy afaka hiditra ny nosy be ranonaoty navoaka ny aviation civile de Madagascar androany. Ny fiverenan'ny fiana ny valana retina any amin'ireo firenena ireo no voalaza fa anton'izany. Olona 10 no naratra mafy ary nisy ireo tapatongotra sy tanana mihitsy vokatry ny fianjerana irindrin-trano teny Isotry androany maraina. Olona 7 no indray tototra tamin'ny fianjerana io ary ny famonjena ho ireo nanatry maso. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ireo antsipiriam-baovao dia hiditra avy hatrany mampahafantarina antsika aloha ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso tsy feno-valisoa nefa no hiaraka antsika amin'izany fa andao ny arahantsika. Miarabantsika rehetra indray amin'ny laka misy ariva ity. Indrindray ary ho vinavinaintsika no mety ho toetry ny andro rahampitso. Ny jerevantsika voalohany dia ny Antananarivo sy Fianarantsoa. Ho tsara ny andro any Antananarivo ny tapany maraina satria dia ibalika ny masoandro. Ny any Fianarantsoa kosa dia mety isy ny masoandro, isy ny rahona. Dia indray ary jerevantsika raha ny anosy be manokana. Ny any anosy be indray dia isy ny orana tandrifon-drahona mety eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 30 degré celsius. Dia indray ary iverenantsika ny saritany Madagascar. Ny hojerevantsika indray moa zany dia ny ao Toamasina. Ny Toamasina zany dia ho ratsiratsy ihany ny andro satria isy ny rahona. Dia indray ary hojerevantsika ny tapany ariva. Ny any Antananarivo moa zany ny tapany ariva dia isy ny masoandro, isy ny rahona. Ny any Fianarantsoa dia takizay isy ny masoandro, isy ny rahona. Ny any Toamasina kosa dia mety mbola ho ratsiratsy ny andro satria isy ny rahona. Dia izay indray no mety toetry ny andro rahampitso dia veloma daholo. Mialoha hidirantsika ao anatin'ny antsipiriam-baovao aloha dia hiverenantsika ho arahana vetivety ireo lohatenim-baovao. Nitaky ny anomezana fiara 4x4 ho an'ny solombavambahoaka sy ny ampidirana izany ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana 1 izay olanina eny amin'ny anteny meram-pirenena ny solombavambahoaka n'Antsohi Remy Androany. Nolanin'ny solombavambahoaka vetrany ihany koa ny fampidirana amin'izao fotoam-pivoriana izao ny tolo-dalàna mikasika ny fisotrononoan'ny député izay natolotry ny solombavambahoaka hatrany. Mpizahan-tany avy amina firenena folo izay voasokajy ao anatin'ny lisitra mena no tsy afaka hiditra ny nosy be ranonaoty navoaka ny aviation civile de Madagascar androany. Ny fiverenan'ny fiana ny valana retina any amin'ireo firenena ireo no voalaza fa anton'izany. Olona 10 no naratra mafy ary nisy ireo tapatongotra sy tanana mihitsy vokatry ny fianjerana irindrin-trano teny Isotry androany maraina. Olona 7 no indray tototra tamin'ny fianjerana io ary ny famonjena ho ireo nanatry maso. Efa narahantsika tao anatin'ny fanolorana ny vinavina amin'ny mety ho toetry ny andro iny ilova René tao anatin'izany ary mbola ho vahiny mendrika zavatra tsy misy atao anatin'ity fampalalam-baovao ity efa vony izy ireo dia arahantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao izany hoe any amin'ny faraparany ihany fa hiditra ao anatin'ny antsipirian'ny fampalalam-baovao aloha isika.
Ny tontolon'ny politika no idirantsika amin'izany. Notakin ny solombavambahoaka Jean ny tokony hanomezana fiara tsy mataho-dalana ireo solombavambahoaka nandritra ny fivoriana izay nanapahana ny lahadinika ny fivoriana ara-potoana izay natao androany. Ny fanomezana fisotrondronoana sy ny mahatsaratsara ny fiainan'ny solombavambahoaka no tokony hodiniana ao anatin'ity fivoriana ity fa tsy ny fitsipitondranten'ny solombavambahoaka hoy Jean no lanin'ireo solombavambahoaka avy hatrany ny fampidirana ny fandaniana ny tolo-dalàna mahakasika ny fanomezana ny fisotrondronoana ho an'ireo solombavambahoaka amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Nanatrika izany mendrika Razavondratsima eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. Sy ny hodikodina fanapiaka-peo nitaky ny tokony hanomezana fiara 4x4 ho an'ny solombavambahoaka ny député Jean nandritra ny ady-hevitra tao anatin'ny fivoriana ny Tambarambe nandaniana ny fandahara-potoana ho an'ny lahadiniky ny anteny miram-pirenena mandritra izao fivoriana ara-potoana faharoa izao androany. Atsika zao amin'ny loi de finance rariny tokoa atsika ka mba andiniky ty 4x4 ty amin'ny loi de finance ty hiditrao satria io na dia mpanao gazety za miteny eto tsisy fahotagnany député satria 4x4 io naterina faty naterina anamborona mpangalatra iasan'ny député donc rariny tokoa raha mba atao ady-hevitra madampanina fantosanay fitiavanao zahay mba ampidirigna agnatin'ity loi de finance ty le 4x4 ny député rehefa miala député hitako lasa 4 lany volan'ny député mijaly mandeha tongotra tsisy tomobily tsisy iny ary na député zao de voraty mila 4x4 tsisy 4x4 andeha torone tsy azo raha code théologie ndraiky ny malakilaky ary rehefa miala député izy tsy hoenjehina hoe satria anao député miady amin'ny gendarme miady amin'ny polisy miady amin'ny mpitondra rehefa miala député amalifaty amin'izay ny gendarme amalifaty ny polisy amalifaty ny tribunal. Namaly ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso fa alefa any amin'ny gouvernemanta ny fangatahana mikasika ny fiara 4x4 satria tsy tolo-dalàna izany fa volavolan-dalàna. Nambarany koa fa tsy mangataka ny hanomezana ny fiara tsy mataho-dalana ho an'ny solombavambahoaka ny anteny miram-pirenena fa mitaky ny ahafahana mividy izany. Parlementaire no mangataka an'io ka ny anaovana azy proposition tolo-dalàna zany tsy mety juge parti fa tokony ho projet de loi no tondranany hoe telanitsika. Tsika zany mila miresaka amin'ny exécutif na ministre hitondran'io dia ho hitatsika eo zay fandaminana amin'izay fa tsy mitaky an'izany ny député fa hividy samihafa ny omena sy ny mividy mazava. Nokian'ny solombavambahoaka nantsohy Jean ihany koa ny mikasika ny fandiniana ny fitsipitondratena ny solombavambahoaka. Ny fanomezana fisotrondronoana sy ny fandiniana ny tombotsoan'ny solombavambahoaka no tokony hojerena hoy Remy Jean. Everiko tsy tokony atao anatin'ny programme io zany code théologie zany amin'izao fa zavatra tokony atao aloha ahoana ny retraite parlementaire ny député ahoana ny zavatra iainan'ny député ahoana ny avantagen'ny député ahoana mahatsaratsara fiainana député fa tsy ny code de théologie ohatra eto lazaiko hoe député tsy vory 3 mandat 3 session de fesorina député tsy rariny ane zany satria olo tsy vory telo raha zany ake matoa izy ny fidin'olo tagny lany na tsy nivory izy ino mandroahana tsy député. Misy proposition de loi natao koa momba retraite parlementaire nangatahako ampidirigny tamin'ny azao moa le olo titeo le amitsika koa momba droit igny fa tsy haiko fa nagnano taloha tsy nikena ka donc hoe na député ndre mandeha ihany tompoko dia fa mahazo any andafo sy any Afrique jiaby misy député ndre mandeha ihany dia fa mahazo retraite parlementaire. Napetraka ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ireo solombavambahoaka ny fanapahan-kevitra mikasika ny tolo-dalàna na tolotry ny solombavambahoaka Jean. Tokony ho atomboka zany le procédure an'le izy fa mila ny hevitry ny rehetra satria proposition de loi izy no ao tonga mipetraka eo ho engagétsika atombokatsika ny procédure amin'ny proposition de loi azy fa izy moa tsy maintsy alefantsika any amin'ny gouvernement ihany
ka fanapahan-kevitra atsika eto angambany hoe hampidirina sa tsy hampidirina amin'ity izay proposition zay atsakany ny tanana izay manaiky. Nolan'indro solombavam-bahoaka tamin'ny tsangatanana ny ampidirana an'ity tolo-dalàna mikasika ny fanomezana fisotrononono ny solombavam-bahoaka ity amin'izao fivoriana ara-taona faharoa ny anteny miram-pirenena izao. Manjaka ny fanabarabarana ny solombavam-bahoaka ny amin'ireo lanonana manam-pahefana izay atriny izy ireo hoy ny solombavam-bahoaka Paul Bell Rasmanana na Irosy anjaka ny fahefana mpanatateraka sy ny olom-botendry ihany koa ny laharana izay tokony isy azy ireo eo amin'ny fandraisam-pitenenana ireo fahefana isan-karazany ao amin'ny fandraisam-pitenenana io hoy hatrany ity solombavam-bahoaka izay voafidy ity ary notsindriny ny solombavam-bahoaka izay voafidy tany arivony mamy ihany koa izany ny antso ny birao maritry ny anteny miram-pirenena araka izany izy ireo anoratra taratasy any amin'ny fahefana mpanatateraka amoahana izay tena toerana misy ny solombavam-bahoaka marina mihoatra ireo manam-pahefana izay misy eto amin'ny firenena mendrika ilay zavatra tsy mahihany no mitondra izay eo amin'ny sariny lanto ra Samuelson. Tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy ny laharan'ny solombavam-bahoaka eo amin'ireo karazana fandraisam-pitenenana amin'ireo lanonam-pahefana atrehan'izy ireo ho ny solombavam-bahoaka Paul Bell Rasmanana na Irosy. Nambara ny favoadingany manam-pahefana izay olom-botendry hafa matetika ny solombavam-bahoaka amin'ireny fotoana ireny. Voalohany madampanina mbola mangataka izay anoratra ianareo bureau permanent any amin'izay autorité mety rehetra momba ny filarana amin'ny resaka protocolaire satria mbola mitohy ny fanabarabarana député na any amin'ny fandraisana any amin'ny cérémonie na any amin'ny fieritreretana ny député lany tamin'ny toerana ray olo-kafa no atsoina iresaka momba ny zavatra momba azy eo amin'ny toerana na alany azy tsy azony tenako ekena zany madame présidente ary iombana manana soraty tompoko aiza ny laharany député ao anatin'ny rang protocolaire iza no miteny voalohany izy miteny faharoa fahatelo aiza ho aiza sika satria ny olona voatendratra indray no manabarabara député amin'izao fotoana izao ary miamiakatra za malahelo namako député amina toerana anankiray tsy consulté any amin'ny tany nefa mandihy mibitabitaka manao kahitry ny sasany tsy azoko ekena zany. Manjakazaka ny fahefana mpanatateraka eo amin'ny fanajana ny lahara-pahefana na ny rang protocolaire ho ihany ny solombavam-bahoaka na rivomamo. Tokony ijoro ny bromarsy ny anteny miram-pirenena ho izy ametrahana mazava izany. Tokony mba hiaro ianareo eo mboma maharitra zany fa efa heritaona mahery ny asana teto manjakazaka zany eo mpanatateraka efa nitakinitsika tary alotary zao tsika mbola mitohy amin'izay ihany za dia teniko aminao eto zany teny eto zany ny ragovo zany any aminay mbola tsy nafantatra hoe vazaha sa gasy misy ragova any aminay fa za miha zany nangataka aminao na niantso anao na nambatoka hoe za koa ny olona voatendre va te ahoana ianao député zay navataka hoe tsy fantatro zany na gasy na vazaha rehefa voafidy ianao dia apitrao mahavoafidy anao fa rehefa ohatra ka izy ny tompony trena alo izy hipetraka eo. Nanoana ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka moa ny filohan'ny anteny miram-pirenena nandritra ny lahateny namarana ny fivoriana ny tambarambe androany. Izany eo izay tontolo politika izay ihany isika fomba fiady politika isaky ny fitaom-pivoriany androm-panjakana toy izao ny fanelezana resaka toy ny fanonganana ny bromaritry ny anteny miram-pirenena izay miely amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka Brunella Zafitsiandraofo izay sady filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ihany koa hatramin'ny androany mantsy tsy mbola nisy ny fanangonantsonia na ihany koa taratasy avy amin'ireo solombavam-bahoaka mikasika io fanonganana ny bromaritra io nilaza ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso fa tsy tonga ao an-tsain'ny solombavam-bahoaka na kely azy izay fanonganana ny bromaritra izay. Lantora Samuelson sy mendrika Razafratsina. Sarotra ny ahafahana manongana ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay lanin'ireo solombavam-bahoaka 100 hoy Christine Razanamaso androany mahalona ny resaka ny ely nanomboka omaly ny amin'ny fisian'ny fikonokononana anongana ny bromaritra eo anifin'ity androm-panjakana ity. Fatsina ny solombavam-bahoaka tsy tonga ao an-tsaina kely apory ara zany ary sarotra ihany ny hoe anongana ny birao maharitra indrindra ny mpitarika ny birao maharitra lany 100 ka haongana ao anatin'ny volana
vitsivitsy na maromaro nandraisan'ny toerana. Olona lany 50% maherikely aza na 40% sarosarotra ny anisorana an'izany ka maika moa ka olona hoe fantany lany amina fandresena angezabe tsy vita ny manakisaka an'izany mora foana fa dia annonce tokoa ngamba le izy fa afaka manontany solombavam-bahoaka rehetra nareo fa izy rehetra reo monina nitatsaka vata fa dia fatany hoe na opportun zany na tsy efa dia mba resaka ka atao. Laza koa ny filoalefitry ny antiny miram-pirenena ho an'ny faritany Fianaratsoa Brunel Razaftsiandrofa fa tsy mbola misy ny hetsika fanangonantsony manamarina izany tonga eny amin'ny birao maharitra. Amina vanim-potoana ohatran'izao dia betsaka ny resaka mandeha satria zao mantsy le antson'ny vazaha hoe rentrée politique. Zay eritreritra zany na zay paipaikady politika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia mivoaka hoen'ny vahoaka sy hitany be sy maro avokoa. Ary tafiditra ao anatin'izany ilay resaka mandeha hoe horavana ny biraomaritry ny anteny miram-pirenena. Zahay aloha zany hatreto dia mbola tsy mahita ilay taratasy ary mbola tsy maheno ihany koa fanangona tsony. Fa aminay dia mipetraka amin'izay ilay raharaha hoe paipaika politika ary hetsika politika atao amin'ny vanim-potoana ohatran'izao dia tsy dia mataitra anay ilay izy. Fandroana izao no nisiany resaka mandeha mikasika ny fanonganana ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Fa tsy tokony anaiky ho ataon'ny mpanao politika fitaovana entina manao hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey itsony ny tanora malagasy hoy mangalaza Eugène izay mpikambana ao amin'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy no sady praiminisitry ny ankolafy efatra tamin'ny taona 2024 raha afaka mora foana ireo mpitaritolona tamin'ireny fifidinana andalambe ireny dia misy hatrany kosa ireo migadra indrindra fa ny miaramila ka antom-pisiny CFM amin'izao hoy mangalaza Eugène. Andeha raha antsika ary ny fintana netiny tao anatin'ny invité du jour manokana izay nitanteraina tany Toamasina tany. Ny ainga mivantana avy taon'ny Splendid Hotel ny fandarana l'invité du jour voalohany no totosain'ny Real TV tany Toamasina ny alatsinainy 7 Octobre ary nanasana ny mpampianatra ao amin'ny université ny Toamasina mangalaza Eugène praiminisitry ny ankolafy efatra tamin'ny krizy 2024 no sady mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Nitodika tamin'ny filoham-pirenena i mangalaza Eugène mikasika ireo antota taratasy fangatahana fampitsorakeloko sy fanonerana noho ny krizy 2024 sy 2024 izay efa nodinian'ny CFM kanefa mikaso eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Notondroa no tompona andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra diso raisin'ny filoham-pirenena ireo mpanolotsaina manodidina azy. Matetika koa i président de la République io matetika le mpanolotsaina indraindray tsy milaza ny tokony ho izy matetika hoa kanika indraindray manao zavatra tsy alehany ary mampalahelo ary tsy mety matetika somary mafimafy le teny fa zava-misy io zay président io mba hay tsara an'izany teniko zany ary matetika io no manahira za tsy milaza hoe tokony tonga lafatra ny mpanolotsaina tsy zay no tiako ambara fa raha ianao manolotsaina raha misy zavatra tsy hainao lazay foa tsy haiko ty zay fotsiny tiako lazay fa aza mihambo zavatra tsy hainao. Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny CFM izay misahana ny fampitsorakeloka mikasika ny rahampitsarana tamin'ny krizy 2024 sy 2025 dia nilaza i mangalaza Eugène fa ny krizy politika nifandimby teto Madagascar nanomboka tamin'ny 1 sy 7 no isan'ny nanapotika ny toe-tsainy ny tanora ankehitriny. Iny désobéissance civile zay zokizokony mahay an'izany dikan'izany aza magnaja fanjakana eky aza mataritry fanjakana nare désobéissance civile hitan'ny zaza madinika ny regny le zaza tamin'ireny 2001-2002 regny efa député amin'izao fotoagna zao chef d'entreprise amin'izao fotoagna zao mpampianatra amin'ny université amin'izao fotoagna zao désobéissance civile zany nampianarin'ny ray aman-dreniny azy dia gaga avenao raha ny tanora amin'izao fotoagna zao na ny olona amin'izao fotoagna zao tsy misy tsony tsy visy todika amin'le tanora satria mpampianatra mba manontany tanora meo anaran'olona anankiroa maty tamin'ny 13 May mangalaza raha mba mampifatotra an'izay nareo za mahay an'io
hitanareo zay a matetika ianareo tanora ianareo mpianatra tsika ampiasan'olona fotsiny zay ny zava-misy amin'ny magnaraka amin'ny tele avaritsy mangalaolondraha mba alalaolon elo manaohanao tsofoka aty tsofoka ary tsofoka ary satria matetika ampiasaina fotsiny zavatra mitranga matetika ane zao am'le krizy ary tsokony fantatratsika eto matetika raha mandeha ny krizy ny mpanao politika ny afaka foana fa ny sasany migadary Nambara ny tao anatin'izany fa ireo mpitandro ny filaminana no isan'ny migadra rehefa misy krizy politika ary ny fampitsoran-keloka mahakasika ireo manam-boninahitra miaramila no isan'ny dinian'ny CFM amin'izao. Ny antso ny vahoaka malagasy mba ho tompona andraikitra malona ny safidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena noho izany i Mangalaza Eugène mba hisoroana ny krizy mifandimby eto amin'ny firenena. Anjaran'ny vahoaka no mifidy zay hevery apetraky satria iny ny patron zay mo filaza zay isany 5 taona na atao 7 taona io na atao 10 taona tsy mampaniny tsy agny problème fa tsy mety mandalo am'le vahoaka anao tsarainy 2/20 ve ny tokony ho azonao sa 18/20 anjaran'ny vahoaka ny teny an'izany izy ny patron ary ny vahoaka koa de zay eto de rarotiny koa raha tonga ny fifidiana tonga ava mifidy satria eo anare hitsara le olo le napetraka reo napetraka atsika io le tsy mifidy eo ane tsy de tsara loatra aiza no nahita fifidianana tsisy halabato misy io fa le dila loatra tsy mety zay fotsiny ary misy mpikarakara izy io ao hoe fomba ny tsy afaka mitabataba zay ty mpampianatra fa raha vo affiché kosa ny résultat mba ekeo aloha igny io ane zavatra mandà vita le mandà vita examen reo amin'ny notice. Milaza moa i Mangalaza Eugène fa raha nantsona ho Prime Ministre izy nandritra ny krizy 7 dia nametraka mazava fa tsy mieritreritra ny hirotsaka ho filoham-pirenena raha tamin'izany fotoana izany. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina faharoa amby roapolo ny volana Oktobra taona roapolo sy roa arivo mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagascar Andriamato Jeremio Randrianaivo mpanabe no sady mpandalina fiarahamonina efa kandida solomamoaka ihany koa teo aloha iresadresaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagascar sy ny fanabeazana anasananao ary aminaraka izany. Amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika izay vahiny gasikara fenso ao anatin'ny l'invité du jour izay fa hotoizantsika ihany kosa ny fampalalam-baovao. Miatra avy hatrany ny naoty navoaka ny ACM izay mandrara ireo mpizahatany avy amin'ireo firenena alatin'ny lisitra mena izay navoaka ny Madagascar ary tsy afaka miditra ao nosy be firenena 10 any ivelany izay efa mandalo ny fiverenan'ny coronavirus amin'izao fotoana izao no voakasika io naoty io fampiarana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana nandritra ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady teo io tanterana io ny avy amin'ny aviation civile de Madagascar izay ranosin'ny ny naoty androany tsy voakasika amin'izany kosa ireo zotra mpitaterana anabakabaka izay fampodiana ireo teratany malagasy arahantsika izay. Mpizahatany avy any France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Russie ary Ukraine. Ireo no voakasika ao anatin'ireo tsy afaka miditra eto Madagascar ary namoahany ACM na ny aviation civile de Madagascar anoty androany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny lisitra mena ary tsy tokony hisidina mihazo any Madagascar ny mpizahatany avy amin'ireo firenena ireo. Nandritra ny antso atarby ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ACM moa no nahazona fanazavana fanampiny fa ho an'ireo rehetra mikasa izan-tany ao anosy be ihany ity fanapahan-kevitra ity fa tsy ho an'ireo malagasy ody eto amin'ny taniny izay efa ho anatin'ireo nahazo tapakila ody an-tanindrazana akory. Ny fiakaran'ny salanisa amin'ny valana aretina Covid-19 androany any amin'ireo firenena miisa 10 ireo no voalaza ny ACM fa antony ity fanapahan-kevitra ity.
Ireto farany izay manazava fa mandray ny lisitra ireo firenena avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary nampita sy nanateraka izany fotsiny ihany. Ireo mpizahantany avy any amin'ireo firenena ankoatra ireo 10 voatonon'ireo araka izany no mbola afaka miditra malalaka ao Nosy be. Androany moa nivoaka Hitanao ity. Lafy mavava kosa indray mpitaona ranotany izay nikarama tamin'olona nandrava-trano tamin'ny teny isotry teny no nirodana Androany maraina. Sarety iray niantsona teo amoron-dalana no nanavitra ny ain'ireo olona ireo araka ny fitantaran'ireo nanatry maso na izany aza nefa naratra mafy ny 5 tamin'ireo olona 7 izay nanjerany ny rindri-trano ireo tamin'ny trano iray namboarina nanoloana ny fiangonana katolika teny isotry moa no niseho io loza io. Teny an-toerana ihany koa nanangona ny vaovao i Karanjalasy tokony enarandrida-to. Mpiavana sy mpiray-tanàna ireo indray tradoza ireo. Laza ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina fa mpianakafy sy mpiray vodirindrina izy ireo. Olona ny orakoraka sy ny antsovonjo no eny ny manodidina ka izay ny nalaitra ny rehetra. Le izy zany teo amin'ny apartirany tamin'ny fito sasany teo no nisy zavatra nidoboka be dia to dia vovoka be ny hitanay avany dia ny ala kely aloha zay dia zay vao verina dia rehefa verina tao zay to dia nisy beto be latsaka tao dia hoe misy olona ao dia eo amin'ny 5 sa 9 zay nanainga lehibe tao tsy voainga anay tsolo satria mavesatra be. Dia tery amin'ny farany sisiny tery nisy tanana nisy rola ankiray ny tanany to dia voatsinjiny lehibe tao dia tapaka. Dia avy eo zay nisitana ihany dia hoe tsisy olona intsony dia vao niaingaina ilay izy ka nisy anankiray efa mionjika be eo ambany eo dia sotominay ilay izy dia entony anazy bebe dia natambady kopika be dia zay nitondra anazy tany amin'ny hôpitaly teo. Dia raha tany amin'ny BMS zay dia nisy anankiray zay nitongony ty havanany ty to dia efa mivoaka be ny taolany. Da avy eo zalahy teo amin'ny 7 sa 9 izy no entin'le tôbila lasana amin'ny hôpitaly dia misy ny tsy matsaro tena ao dia nakamarony zareo maratsa be dia nakamarony tsy mihira to hoe manoty zao masony efa mifeny raha be ny tarehany misy efa tsy fantatra intsony ny tarehany le voatsinjy teto akaiky teto. Le kely ngamba ny ataoko eo amin'ny 12 taona sa 14 le tapatongotra zay zao to dia tapaka ny tongony le ozy hoanina sisy hoditra kely sisa mitazana ny tongotra izy mibataiko tao iny. Ny 5 tamin'ireo mpitaona ranotany ireo no vomafy ka lehilahy avokoa raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny polisy pirenena. Nampitain'ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny mpitandro filaminana fa nisy lehilahy iray tapatongotra. Nisy ihany koa naratra mafy teo amin'ny masony ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly nanjairana izany. Ny fisokirana ranotany tamin'ny trano noravaina no nitarika io loza io ho iantrano ireo olona nanatry maso. Maka ranotany ry zareo dia le teto ambony teto zany nohatriny sady misy ambony misy ambany dia le tato ambany variana ny sikotra an'le inona moa le ranotany dia nefa le tany ambony latsaka dia natsinana fotsiny nisy posy dia le posy no niaro an'le ry zareo tsy maty teo nakamarony fa raha tsisy posy zany dia maty tao daholo ry zareo rehetrarehetra. Efa nahina hatrany ny firodana ny orindrina eo isotro io ho ireo mpivarotra eny an-toerana. Misy aza ireo efa mailo amin'ny fiahiana ny firodanana. Zay taty avelany zany zay fa satria maly io nefa nisy zavatra nirodana be dia efa tsy nanakaiky an'le entana zay efa tsy nanakaiky an'le entana intsony zay fa miala ty alavidavitra ty dia zay vao tonga teto mihitsy no to dia nirodana zany io dia zay mba na tsy nampaninanay. Fa vita zato isan-jato ny asa fanamboarana ny lalana izay miainga eo amin'ny seranam-piaramanity ny Firamanga Avaratra mivoaka ny lalam-pirenena fa 420 ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro. Lalana amin'ny rehefa 700 metatra no nambara tamin'izany araka ny nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany an-toerana ny volana Oktobra 2024. Efa mandeha ihany koa ny asa fanamboarana ny kianjana Ambatondrazaka amin'izao ary misy ireo fotodrafitrasa hafa izay navaozina any an-toerana. Itsidika ireo asa vita any amin'ny distrikana Ambatondrazaka rapitso ny filoham-pirenena raha nitatitra avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika. 20 isan-jato asa ihany koa no vita amin'izao ho an'ny fananganana ny kianja manara-penitra Rasolofinjatova ao Ambatondrazaka. Efa voapetraka ny tapis synthetique ary efa voatsangana ihany koa ny tribune ao anatin'ny kianja. Nampitomboana ny alehiben'ny tribune tamin'ny teo aloha izay mirefy 500 metatra. Efa samy nandroso ho 10 isan-jato ihany koa ny fanatanterahana ny asa fananganana tetezana antsoina hoe pont café miaraka amin'ny fanavaozana hotara ny lalana Ambatondrazaka makany Ambandrika sy ny fananganana ny tetezana Maninga Zipo miaraka amin'ny fanaovana hotara ny lalana mirefy 520 kilometatra ao Voidial, commune Manakambahiny Andrefana.
Vita zato isan-jato ny asa fanamboarana ny lalana, miainga eo amin'ny serana mpiara-manidiny Fiaramangavaratra, mivoaka ny lalam-pirenena fa 470 ao amin'ny distrika ny Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro. Lalana amin'ny 700 metatra no namboarana tamin'izany, araka ny nambarany filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana ny volana Oktobra 2012. Namboarina ho taramantolo ny lalana, raha toa ka lalan-tany sy mikitotoana ny teo aloha. Nametrahana andrin-jiro anazava ihany koa ny faritry ny serana mpiara-manidina sy ny lalana Fiaramangavaratra izay ao amin'ny lalam-pirenena fa 470. Vita tanteraka ny fananganana ny sekoly ambaratonga fototra na ny EPP manara-penitra ho any Ambatondrazaka. Ahazaka mpianatra misa 900 ny sekoly izay ahitana ny klasy préscolaire hatrany amin'ny T5. Tahaka ny EPP manara-penitra hafa, isitraka toeram-pianarana informatika sy cantine scolaire ny mpianatra ao amin'ny sekoly EPP manara-penitra Sapotsy Ambatondrazaka. Vaovao sy manara-penitra ihany koa ny fitaovana toy ny dabilio, birao ny mpampianatra sy ny fitaovany mpampianatra ao anatin'ny sekoly. Amporisika ny mpianatra azoto sy fantoka amin'ny fampianarana ny fametrahana ireo cantine scolaire ireo. Azo fitaovam-pianarana feno ireo mpianatra ao amin'ny EPP manara-penitra a Sapotsy Ambatondrazaka. Ho tonga hitokana ny EPP manara-penitra sy ny lalana Fiaramangavaratra ao amin'ny distrika Ambatondrazaka ny filoham-pirenena raha ampitsy 13 Oktobra 2012, hitsidika ny fitohizan'ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra sy ny lalana Manangazipo ary ny fanamboarana ny pont-café ihany koa amin'ny fitsidiana taony. Ho fitsinjovana ireo tokantrano an-toerana sahirana noho ny vokatry ny fandalovan'ny Covid-19, izara ny tosika fameno amin'ny olona 7 ihany koa ary hanome vatsin-tsinjo sy hazavana ho an'ny rehetra. Fa tokony hiala tsy misy azakandro ireo mponina izay mipetraka manodidina ny kianjan'ny Mangarivotra Atsimbo ao Toamasina fa tonga ny fotoana ampiasana ny kianja hoy ny ben'ny tanàna ny Toamasina voalohany androany. Efa nanomboka ny volana febroary lasa teo ny komina no nandefa taratasy fampilazana amin'ny tokony hialan'ireo mponina. Mitaky fenitra tsy maintsy ho arahana ny CAF na ny Confédération ny baolina kitra aty Afrika sy ny Fédération Malagasy amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena ka izay no antony tsy maintsy anesorana ireo trano izay manodidina ho hiatrany ity ben'ny tanàna tao Toamasina ity. Ty farany izay nilaza fa tsy izy no tsy mahavita ny andraikiny amin'ny fahatarany ny fanesorana ireo mponina manodidina fa ho fitsinjovana ny mahaolona. Nanangona ny vaovao tany Toamasina izay i Elideros. Samy tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny lalao baolina kitra izay tontosaina ao Toamasina avokoa ny tompona andraiky mpanjakana rehetra ao an-toerana fa tsy ny komuna irery ihany hoy ny ben'ny tanàna ny Toamasina androany. Miamanakaiky ny fotoana ka manao antso avy amin'ireo izay manana trano voakasiky ny asa fanamboarana ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Tombanana ho 900 ny asa no vita amin'izao ary efa natomboka tamin'ny volana febroary ny asa fanatsarana saingy noho ny fisian'ny amianara-pahasalamana dia niato. 20 andro eo sisa no hanatanterahana dia tonga ny fotoana hanatanterahana ny lalao. Mitaky ny andravana ireo trano manodidina ny kianjan'ny stadium ao Toamasina ny CAF na ny Confédération ny baolina kitra aty Afrika sy ny Fédération Malagasy ny kitra izay nidina nanao fitsirihana matetika tany an-toerana. Tsy maintsy manaraka ny fenitra vao afaka mandray ny lalao iraisam-pirenena io kianja ao Toamasina io. Fa misy ny fampidiniana efa nidina tena toerana ny tenanay andro vitsivitsy lasa zay dia nidina teny ihany koa ny gouverneur sy ny préfet niaraka amin'ny commune mazava ho azy satria aveliko fa tsy affaire-ny Toamasina voalohany rery io fa kosa tena national international ny match zay ho alaitsika zany dia mitady ary androany maraina teo dia nifampivory niaraka tamin'ny gouverneur nifampiresaka mikasika an'ireo olona zay tafiditra ao anatiny tokony ho alana. Ny tiako marina moa zany dia raha stadium mandresana ameko anareo moa ty juridique ty mazava tsara mihitsy fa voasoratra mazava tsara hoe tsy azo amidy na amin'ny ampahany na manontolo io stadium io zany. Tsika tsy tsofoka amin'ny resaka lalàna be ohatran'izany fa kosa fampatsahivana ihany tsika rehetrarehetra. Eto dia mitodika ampanao gazety rehetrarehetra, eto dia mitodika amintsika vahoaka an-Tamatavy, indrindrandrindra ireo mponina izay manamorona stadium. Andao tsika mba hitovy fomba fijery. Tombotsoan'ny Tamatavy ray manontolo io, tsy tombotsoa amin'ny maire akory ny fanalananareo tsy maire nangana stand vaovao ho ana ao amin'ny toerana io na hoe tady tombotsoa n'olo-kafa fa ny fanalana ny toerana io dia mba aisiny l'environnement
mba hisiny le homologation. Tombontsoa ho an'ny be sy ny maro ny azahoana ny lalao iraisam-pirenena toy izao, hoy kosa ny filohan'ny ligin'ny baolina kitra Atsinanana. Tafiditra ao anatin'le fanatanterahana ny lalao zay andraisana an'le lalao. Fa eto tsika miara-mijery ampy vesa tsy ampy. Fa ny anay avy aty anatin'ny ligue dia tsotra hoe efa vita tamin'ny 16 septembre nalefa tany amin'ny CAF ny demande d'homologation dia miandry tsika. Amin'izao tsika amin'ny teny izao efa mandeha koa ny lay retest moa zany ny filaza azy. Ny 17 Novambra no hanatanterahana io lalao miverina amin'ny fifanitsanana ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika 2024 io, ary voafaritra fa ao amin'ny kianjan'ny Barikadimy Tomasina no hanatanterahana izany. Eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay ihany mpiandry tsatokazo Mathias Randriamamy izay milalao amin'ny ekipan'ny Paris Saint-Germain anatin'ny U20 na ireo latsaky ny 12 taona no natsoina andravitra ny barean'ny Madagascar amin'ny lalao fifanitsanan'ny CAN izay fanatrehana amin'ny Côte d'Ivoire izay ho tanterana moa izy io eto Madagascar sy any Côte d'Ivoire amin'ny volana Novambra ho avy izao. Ilalao ihany koa ireo mpilalao efatra izay efa nanampy ny bare tany Luxembourg tany tamin'ny lalao izay fanomanana ho an'ny CAN izay. Ankoatra izay dia nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis fa enjana ny fifantenana ireo mpilalao tao anatin'ny barean'ny Madagascar ireo. Rahantsika ary izay vaovao izay. Samy nahitana mpilalao vaovao avokoa ireo toerana rehetra ambony kianja mandrafitra ny ekipan'ny barean'ny Madagascar mandritra ny lalao fifanitsanan'ny CAN 2024 izay fanandrinany amin'ny Côte d'Ivoire mandritra ny lalao mandroso sy miverina. Ao anatin'izany i Mathias Randriamamy, mpiandry tsatokazo vaovao afaka manampy na manolo an'i Adrien Melvin sy ny Nara Zakanirina. Izy izay nilalao tao amin'ny Paris Saint-Germain ary andrafitra ny Barea. Silvio Wasiero ao amin'ny vody laharana. Mpilalao vaovao ho an'ireo tazana ny toerana ampovoan'ny kianja kosa i Eri Bastien sy Loïc Lapoussin. Mpilalao vaovao ho mitazana ny toeran'ny mpanafika i Ramalingom Alexandre. Mpilalao baolina kitra miisa 12 ho ny mpanazatra Nicolas Dupuis no nanasivanana mpilalao 5 vaovao izay anampy ny ekipan'ny barean'ny Madagascar. Parce qu'on s'était rendu compte à la CAN 2019 qu'on était l'équipe la plus âgée. Et il fallait un petit peu rajeunir, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors qu'il y avait la Pro League sur le territoire national, on pensait pouvoir s'appuyer un peu plus sur les joueurs locaux. Le malheur veut que les joueurs locaux n'ont pas repris la compétition, ils ne sont pas en état de forme et ne sont pas capables de jouer en équipe nationale actuellement. C'est malheureux, c'est comme ça. J'y ai mis une exception, on le verra tout à l'heure, parce que j'estime qu'un gardien, et on va mettre un entraînement spécifique pour lui pendant les 3 semaines qui arrivent, hein, c'est bon, on a vu ça. On a travaillé beaucoup pendant le temps du Covid en recrutement. Aujourd'hui, on a une liste de 42 joueurs, je suis monté à 42 joueurs capables de jouer au niveau international dans les barrières hors locaux. Donc les places sont de plus en plus chères. On s'est rendu compte qu'on avait un groupe beaucoup plus étoffé qu'à la CAN 2019 quand on a joué le Burkina ou le Luxembourg l'autre jour, parce qu'il nous manquait 5-6 titulaires indiscutables de la CAN 2019 sur le terrain. Et quand même on n'a pas été loin s'en faut nul, et au contraire ça a été plutôt cohérent ce qu'on a vu, et je suis très satisfait. Mbola mitarika amin'ny isa enina manoloana ireo mpiray-vondrona ka misy ekipa efatra moa ny barean'ny Madagascar amin'izao fidirany amin'ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika ho an'ny baolina kitra taona 2024 izay fanandonany amin'ny Côte d'Ivoire izao. Ny elefantany Côte d'Ivoire, ny Utopie, izay manana isa 3 avy amin'izao fotoana izao. Fatelnisandreo mpiandry tsatokazo any barean'ny Madagascar ireo enina kosa ny vody laharana ary 5 ireo mpilalao afovoan'ny kianja 7 ny irakiraka izay mandrafitra ity ekipa vaovaony barean'ny Madagascar ity misy 20 izy ireo ka andao ary hojerentsika izy daholo ireo ekipa vaovao anatin'ny barean'ny Madagascar izay ifanandrina amin'ny Côte d'Ivoire ao amin'ny lalao izay tanterana ny fa 7 hatramin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao.
Roapolo ireo ivondrona ao anatin'ny Baria ho an'ny lalao izay fanandrinany Madagascar amin'ny Côte d'Ivoire tafiditra ao anatin'ny fifanitsanan'ny CAN ho an'ny taona 2024. Ireto avy ireo voafidy tao anatin'izany izay nisafidian'ny mpanazatra ireo mpilalao ireo. Ho an'ny mpiandry Tsatokazo, Melvin Adrien, mpilalao amin'ny FC Martigues France, Inni Narazakanirina, Fosa Junior eto Madagasikara, ary Mathias Randriamamy izay mpilalao ny PSG ao anatin'ireo U19 any Frantsa any. Ho an'ny mpiandry vodalaharana, Pascal Razakanantenaina izay milalao amin'ny Saint-Pierre François, Jérôme Mombris milalao any Grenoble anatin'ny foot 38 ny Frantsa, Silvio Wassiro izay avy amin'ny FC Fola any Belgique, Romain Metanir milalao amin'ny Minnesota United any USA, Thomas Fontaine milalao ao Frantsa ihany koa avy amin'ny FC Lorient, ary Jérémy Morel ao amin'ny FC Lorient ihany koa izay any Frantsa. Milalao eo Fonikantsa i Anissé Andrianantenaina izay any Bulgarie milalao amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa i Zotsara Randrembololona milalao ao Frantsa amin'ny FC Fleury 91. I Marco Ilaimaharitra izay milalao any Belgique miaraka amin'ny Royal Charleroi SC. I Dax Andriamrado Black Leopard FC ao Afrika Atsimo. I Loïc Lapoussin milalao any Saint-Gilloise any Belgique any. I Ryan Ravelson Estac any Troyes Frantsa. Ibrahim Amada milalao any Qatar ao amin'ny Alcor Club, ary Bastien Hery izay milalao amin'ny Linfield FC any Irlande, ary Dimitri Kalouin izay amin'izao fotoana izao dia tsy milalao any anatin'ireny kluba ireny. Ho an'ny irakiraka na attaquant voafidy ao anatin'izany Carolus Andriamaitsinoro milalao ihany koa izy any Arabie Saoudite, Injiv Rakoto Armalala izay milalao any Thaïlande, Alexandre Ramalingom izay milalao ao Frantsa amin'izao fotoana izao, Hakim Abdallah milalao any Belgique, Ivoave Paulin izay milalao any Égypte, Lalaina Nomenjanahary ao amin'ny Paris FC, ary William Gros izay milalao ao Frantsa ihany koa amin'ny FC Fleury 91. Ireo 20 ireo no izany no hiatrika indray ny lalao miaraka amin'ny Côte d'Ivoire. Io lalao io izay ho tanterahana any Toamasina ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa dia amin'ny talata ho avy izao no anomboka ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat raha ny fanazavana izay azo avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony, miankina amin'ireo izay voafaritra tao anatin'ny taratasy mpanadinan'ireo mpiadina kosa nefa no andrafetana indray ny andro izay ivoahany zany valim-panadinana izany ho an'ny androany ny fotoana farany atrehan'ireo mpiadina izay fanadinana baccalauréat izay nanatanterahan'izy ireo ny taranja SVT sy ny fizika chimie tao aoriana izay adina farany izay moa dia nisy tamin'ireo mpanala fanadinana baccalauréat no niditra tao anatin'izay atao hoe fiarana amin'ny namana na ny manala azy vita baka andeha raha antsika ary izay fanadiadiana nangony milalatiana rakoton'indrainy sy tokony aina randrenjatovy izay. Saikanikakakany amin'ny fahasarotany fanadinana baccalauréat natrehan'izy ireo ny mpiadina raha nanontaniana androany. Na nisy aza nefa io vakivinio efa manomana izay hoatrehany amin'ny alohan'ny irsona amin'ny fanomanana amin'ny anjerimanontolo ireo mpianatra sasany. Nieritreretina aloha izao hoe hanao course hanao formation le vita ao anatin'ny 3 volana na 1 molana dia amin'ny herintaona mihitsy nay vao eritseritra hiteny akato. Tsy nieritreretina mihitsy ilay izy satria hafa ihany le diplôma mpanjakana dia hoe fanjakana ihany lohatreto. Atao vadina fianarana. Atao vadina fianarana izy dia takefa mba azo koa. Zay. Hoe hanao langue dia hoe hanao mekanika koa. Zay zao tamin'ny herinandro alohan'ny baka vao navita programme taty aoriana. Le fonction ohatran'ny le dérivé le mitady le manao démonstration le dérivé ny hitako ohatran'ny sarotsarotra. Dia izy ohatran'ny hoe fohy kely le lera ohatran'ny hoe fohy le lera anaovana anazy dia tsy voafehy mihitsy le lera. Androany ny adina farany natrehan'ireo mpianatra nanala fanadinana baccalauréat.
ireo izay nisafidiny ny taranja SVT no niatrika izany, tao ihany koa ireo niatrika ny taranja fizika. Amin'ny alatsinainy kosa raha nambarany ministeran'ny fampianarana ambony no hanomboka ny fampifondronana ireo mpampianatra hitsara ny fanadinana bakalorea, ary ny talata no hanomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Miankina amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana tsirairay no ahafahana mamaritra ny famoahana ny valim-panadinana. Na izany aza nefa, toa tsy andriny ireo mpiadina ny adina farany androany. Lasa ambo-pionana sy ny fiandrasana namana matsy teo anoloany vavahady ny fobe-panadinana ahafahana miaraka manala azy vita baka. Miforivory fotsiny dia mitsena ny mpiara-mianatra aminay manao obli SVT. Misy anniversaire namanay dia dia atambatra amin'ile manala azy vita baka sy le anniversaire atambatra. Vitsy ireo mpikarakara fety manala azy vita baka noho mbola fisian'ny Covid-19. Mbola voarara ihany koa ny prefekturan'ny polisy Antananarivo ny fanatanterahana fety. Mialohan'ny andraisantsika ny vahiny dia hiditra anatin'ny fake news real news aloha isika. Niparitaka tamin'ireo tranokala sy ny tambazotra mpifandraisana samihafa hatramin'ny omaly ny fanambarana izay navoakan'ny Papa François manaiky ny fanatanterahana ny fanambadiana ara-panjakana ho an'ireo olona mitovy fananahana na ny lahy samy lahy moa izany na ihany koa ny vavy samy vavy. Saika niteraka resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera tao moa io vaovao io fa andao arahantsika na fake news real izany. Fanambadiana lahy samy lahy na vavy samy vavy ara-panjakana ny Pape François. Vao nivoaka io vaovao io, feno azy ny rindrina rehetra tao anatin'ny tambazotra tserasera. Vao nisy ny publication, efa 100 ireo nizara izany ary mahery ny 200 hatramin'ny 700 ireo maneho hevitra. Tsy tany ivelany ihany fa na ny teto Madagascar aza dia toy izany avokoa. Eto dia tsy fake news akory ny vaovao. Nambara ny Pape François mihitsy fa manana zo anana fianakaviana ireo olona mitovy fananahana izay mivady na eo amin'ny lahy samy lahy izany na eo amin'ny vavy samy vavy. Mila manamboatra lalàna iray isika hoy izy mba ho ara-dalàna izy ireo ho fiarovana azy. Tsy mbola nisy kosa nefa ny filazany Papa François fa manaiky ny fanaovana io mariazy eo amin'ny olona mitovy fananahana io ny eo anivon'ny fiangonana ny Papa. Na izany aza, nankasitrahandreo fikambanana samihafa izay iraisan'ireo mitovy ara-pananahana miroso amin'ny sehatry ny fanambadiana io nambarany Papa François io any ivelany any. Ary ity io filazana nataon'ny Papa io. Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Nous devons créer une loi d'union civile pour qu'elle soit légalement protégée, a-t-il ainsi déclaré. Real News no izany io vaovao io. Andro fatratra isika ny tokantrano any hianaraka ny lova René atao anatin'ity fampahalalam-baovao ity efa vonona ihany koa izy sy mendrika raha zavindratsima ivahiny mendrika izy ao anatin'izany ary andao ary mendrika raha zavindratsima. Dia misaotra ny diamondrana andrianay vao ananaiky ny vahiny ananay sy lova René atao anatin'ny fampahalalam-baovao izao indray dia miaraba antsika rehetra ihany koa manaraka n'izao fampahalalam-baovao izao miaraba ny lova René tonga eto amin'ny fampahalalam-baovao androany. Miaraba ny mendrika dia miaraba ny atsika rehetra izay mpanaraka ny vaovao Real TV. Lova René, tany am-piandohana tany nahafantarantsika azy dia teo amin'ny hoe voanidirana tamin'ny coronavirus oronan-tsara izay tsy iverenako intsony angamba fa efa miverina ny fitadintsika rehetra ny tokantrano any. Lova René, ampahafantariny mpijery hoe iza tokoa ianao? Ny anarana feno aloha Lova Fanambina René ana 10 taona. Lova René, aiza ny mianatra zany classe de firy ianao amin'izao fotoana izao? Classe de 6e mianatra amin'ny lycée Rafin. Arak'izay teneniko teo izay hoe oronan-tsary anankiray fanentanan'izay no nampatonga ny Lova René hoe fantatry ny olona be dia be nanahoana ny nanodina ny Lova René any oronan-tsary iny satria dia tena niparitaka be tany anatin'ny tambazotra tserasera Facebook tany izy iny ary tena hoe nampitolagaga ny olon-dehibe rehetra mihitsy nanahoana ny nanodinanao any oronan-tsary iny. Ilay izy aloha nanampilamba tany ambony za dia mamako dia Charlène dia tavoalohany aloha izay sy mamako rery ihany dia izy nidina
dia nalaiko le téléphone dia zay hoe oentinidina any le téléphoneko dia hoe ia dia nidina zany an'izao Charlène dia niakatra tany ambony telo vavy aloha izay ny tany fa le ray vavy nidina dia zay Charlène sisa atao dia zany nanaovany an'iny vidéo iny. Ina nampatonga hoe resaka coronavirus dia efa nomandriva le teny rehetra ny teny endry tao anatin'le vidéo le izy aloha tsisy zavatra ny manina fa nandehandeha ho azy. efa zatra mpanao vidéo aloha vareo ne efa zatra fa nanomboka zavalo taona teo tamin'izany dia inona ohatra karazana vidéo ohatrany ahoana ny tena nataondry sa hoe manentana olona ohatrany reny nataondry tamin'le coronavirus reny ihany matetika vidéo tsisy dikany. dia taorianan'iny lova nalaza be mihitsy ianao izany hoe niparitaka be ny sarinao mombamombanao so hoe akizy avy any Tomasiny izy ity tsara mariana fa nipetraka any Tomasiny lova rene dia tamin'izay fotoana izay tena hoe nalaza ianao taorianan'iny vidéo iny nanahoana ny fandraisan'ny lova rene amin'izany hoe oay lasa malaza be dia fantatry ny olona be dia be. Tena faly zaka tena faly be dia raha ohatra hoe mandeha an-dalana dia iny lova rene dia hoe avindray aloha akasary matetika zay olona mahita anahy aloha dia akasary foana. dia tamin'izay nisy novainy lova rene ve hoe za milalao dia aloha aloha za tsy lala vovoka tsoa fa aloha za mba mipetrapetraka kely tsisy niva fa mitovy amin'ny taloha ihany fa efa matetika ampianarin-dadany amin'izay hoe rehefa manomboka miakatra ny anina dia efa tsy tokony hanao andreny intsony. Lova rene ve tao an-trano satria matoa tsindriana vita an'ireny vidéo reny matoa ianao navita an'ireny oronan-tsary sady lavalava ihany izy iny efa zatra miady hevitra sy mifampiresaka amin'olona matetika ve lova rene satria zao ianao eto loketo dia hitako hoe matotra kokoa miatra ny ankizy raha hoe 10 taona izany lova rene matotra kokoa manahoana ny momba n'izay hoe efa zatra miady hevitra ve indry le aloha efa zatra ka ohatra hoe resaka dia ohatra hoe inona no tokony atao amin'izany dia matetika za foana matetika zany za mba manoro hevitra an'zareo koa sady be da be koa ny olona efa mpiresaka aminahy dia mitovitovy anahy daholo. olona namany lova rene ve akizikizy mitovy anao sa hoe efa tia namana amin'olon-dehibe ihany koa ianao hoe maka hevitra amin'olon-dehibe na ohatra izany eny aniva fiarahamonina dia namana mitovitovy amiko ihany fa misy koa dia olon-dehibe. Ny ankizy be resaka ohatra ny lova rene anisany hoe matetika mandray anjara amina événement zany hoe vanim-potoana lehibe reny lova rene ve mba efa zatra tamin'ireny nampatonga lova rene hoe tena mba mazoto miresaka sy manao karazana olonan-tsary ohatra reny eny efa matetika krismasy bonane na hoe misy fetim-piangonana dia hoe miakatra indray aloha ny ankizy manao ohatra hoe hira na hoe zay tianao hira dia manao hira dia matetika za na miaraka amin'ny namako tena miakatra tsisy zaza mihitsy fa matetika rery za na miaraka amin'ny namako. Nanao lova rene tany am-pianarana misy taranja ve hain'ny lova rene kokoa zao ohatra hoe ny scientifique ny littéraire ny ohatra izany ny malagasy izany zao ve nanao ny lova rene izay ihany koa satria ianao raha mijery an'ilay oronan-tsary dia tena miteny gasy mazava tsara lova rene ao anatin'ilay izy indraindray raha misy dikateny kely ohatra hoe manao varitava cache-bouche izany dia ohatra izany nanahoana ny tany am-pianarana lova rene inona izao no tena hainao indrindra tany tena haiko indrindra tany malagasy tena nafehy amin'izay ianao amakizy anao dia tiaka ihany manontany any lova rene ary inoko fa mahaliana antsika rehetra ny tokantrano hoe rehefa ho lehibe lova rene satria lova rene manko izao nanala CEP teo ianao hoe afaka aloha i lova rene dia arabaintsika izy rehefa ho lehibe lova rene dia inona zao no mba asa hoe fandrinao na hoe zavatra kasainao ihany koa amin'ny fiainanao hoe mba te ho lasa zao na mba te ianao an'izao za aloha sa te ho lasa dokotera te ho lasa journaliste fa zay sitrapon'Andriamanitra. Inona mampatonga an'izay safidinao izay hoe inona mahatonga an'izay hoe dokotera no safidiko inona koa mahatonga hoe mpanao gazety no safidiko ny safidiko an'ilay mpanao gazety satria hitako hoe misy tombontsoa goavana dia ilay dokotera koa ohatr'izay ihany. Eny ary tiako satria araka ny efa averimberiko foana hoe niorina ny tsary fanentanana inona ahafantarany olona ny lova rene dia lova rene ve zao
nivadika nan'olotra météo tamiko lova rene teo nanahoana indray nivadiana hoe niova taranja hafa kely mihitsy aloha nataon'ny lova rene androany satria nangatany reality v lova rene andao mba ho any aminay aloha lova anolotra amin'izay météo zay nanahoana ny fanomanana an'ireny sa hoe efa zatra dia mandeha ho azy fotsiny le izy le izy aloha rehefa manao météo dia tonga ho azy eo fotsiny le ianina sady efa nandefasana vidéo koa dia efa nianany andra tany an-trano ihany fa na dia tsy hay jusqu'à farany ary le izy fa matetika eo ampanaovana anazy eo dia misy zavatra to dia misy tena milatsa-datsaka ho azy iny ary tiako raha mba hoe manao fanentanana kely ho ny olana tokantrano any lova rene zay tianao hanentanana fotsiny hoe zay tonga ao an-tsainao satria dia efa hita fa manana aingam-panahy tamtamiko izay lova rene araka ny fanteneninao teo dia mba hoe tao ny fanentanana ho an'ireo mpijery any tokantrano any na mahakasika ny coronavirus na ho an'ireo ankizy izay mitovy aminao satria ianao mbola ankizy dia hoe tao ny fanentanana ho azy ireo ny fanentanako any ankizy rehetra mba azoty hianatra satria ny fianarana ihany no malavoratra raha misy zavatra tiatsika ho kasaina dia ny fianarana ihany no ahavitana an'izany za zao tianao journaliste sady tianao dokotera dia mianatra tsara amin'izay tonga amin'izany zay ny fanentanana ty lova rene sa mbola misy tianao ampiana mahakasika coronavirus mahakasika ny fiainana ihany koa mbola misy anampiana ve lova ny fanentananao atsika olon-dehibe indray mba manentana atsika mba hoe ampianary ny zaza alefany an-tsekoly fa ny fianarana ihany no mahatafita dia mba tiako zany mba hianarana ankizy malagasy rehetra any an-tsekoly iny ary dia misaotra betsaka ny lova ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao androany dia manateny izay hoe mbola hita ny lova rene na ny mifaritra na ihany koa eto Antananarivo rehefa tonga ny fotoana fa mandaly ihany lova rene androany eto amin'ny reality v dia misaotra betsaka anao lova rene tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia misaotra ny reality v dia misaotra ny mpijery rehetra iny ary dia misaotra betsaka antsika rehetra ihany koa nanaraka an'izay fivahinana ny lova rene tato anatin'ny fampahalalam-baovao izay dia misaotra ny lova rene sy mendrika razavana tsimitsika nitavatavata amintsika tamin'ity alina ity izay no afatra netiny ny zaza hira iny izay afaka sepe teo moa izy iny isaorana ihany koa ianareo rehetra izay nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity tsy nitety madagasikara ihany fa na ianareo fitaripita-dranomasina tany ara dia isaorana avokoa manaraka izany hatramin'ny faratry mandra-peo nandray ary tompolasy tompovavy ho amin'ny rahampitso anatin'ny fampahalalam-baovao trany Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.